Palmerabatsika rehetra aminaran'i Jesosy mbola tonga indray eto amin'ity toerana ity fitanan'ny Tompo aminao. Faly androany mahita anareo rehetra. Dia misaotra ny Tompo ihany koa mbola tafaverina indray eto nivony izao fiarah-miangona antsika izao sao fiangonana masin'Andriamanitra izao. Amen. Azao kely namanao eo akaikinao fiangonana masintsika hoe. Amen. Natao hoe fiangonana masina dia ny tenan'ny Kristia. Ny tenan'ny Kristia dia ilay novonjeny tamin'ny rany ilay andova fiainana mandrakizay. Dia faly indray ako androany fampizara aminao natao hoe fampizara dia zalomazo dia ianao ihany koa fa tsy mifampizara raha ohatra ka ianao rery nomeko fa tonga dia mizara fotsiny zany. Fa natao hoe fampizara dia mazo ianao. Amen sa tsy amen. Dia andray ianao androany. Nao tsika maky ny teny aloha e. Nareo veloha mbona alahelo anay sa dia tsy maninona na dia tsy hitary zay e. Lydia rery ny nalahelo. Nao maky teny ary tsika. Azavaiko ilay tantara rehefa avy efa tonga dia andalatsotra masina ilaitsika novaka itsika. Mateo 7:17 Mateo 7:17 naran'i Jesosy. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray amin'ireny hoe ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho. Tsy efa dia nariva no ny fanekeko taminao, ny fanekenao tamiko. Raisiny ianao ka mandehana, fa ilay farany dia tiako mena toraka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny ahy va aho. Raha tsy hoan'ny masonao satria tsara aho. Luka 7:10. Luka 7:10 ny andiny fa folo ihany raisitsika mba tsy halava be ny resaka. Luka 7:10 andiny fa folo. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy Tompo. Dia tahaka izany koa ianareo rehefa vitanareo izay rehetra nandidina anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy masoa ihany izahay. Ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay. Amen. Ty afatra ty dia afatra izay zavatra niainako izany moa ny fampizarana rehefa avy eo fa afatra aloha no resantsika. Le tantara aloha voalohany indrindra Mateo 7:20 dia miresaka zavatra ohatran'izao izy hoe nisy olona anankiray izy nanana tany dia efa itsika ilay izy. Tonga ny ora tsy tadidiko ilay ora voalohany tamin'ny 7 maraina angamba raha tsy diso aho. Dia nahita mpiasa izy petrapetraka. Andanareo miasa ny tany kasao ny tany koatrina fanarahantsika. Dia nariray ozy izy ilay olona nikaramanay indray andro. Okey, ndanary. Tonga indray manaraka amin'ny 12 sa tsy tadidiko. Ndana mbola miasa. Okey, ohatrina nikarama dia nariray ihany. Tonga manaraka amin'ny 3:00, tonga manaraka amin'ny 5:00 angamany na amin'ny 4:00 tsy fantatro intsony. Dia lasa nakanetsa le faran'ireo dia misy sary kely hafahafa zay ohatran'izay hoe efa manakaikikaiky le ora farany indrindra dia mitomoemoem-pona ary zareo dia ozy izy le mpampiasa hoe fa inona nataonareo eto mitomoemoem-pona. Dia ozy izy ireo mpiasa ireo nilaza hoe satria tsy misy manakaramanay tsinona. Zany hoe sarin'ny olona amin'izao vanim-potoana iainantsika atomotro ny fiavian'i Kristy izao mitomoemoem-pona
dia milaza hoe tsy misy manakaramanay tsiny mandehanao izy izy ny tompon'le sa fa omeko karama ianareo tonga fotoana dia natsony amin'izay reo olona ireo ka ny farany natsony voalohany avia ianareo aty dia nomena denariry anankiray le niasa adiny ray fotsiny gagabe zareo ay to karamandray andro nomen'le olona ay ok mahafinaritra be zany dia nahita an'izay le niasa voalohany indrindra tamin'ny 7 maraina dia nijery an'le izy na tamin'ny 9 maraina tsy haiko moa zany mety hoe zay nga mafandiny tamin'ny 9 tamin'ny 7 tamin'ny 12 tamin'ny 3 dia nirava izy avy eo dia nijery hoe zay niasa tontolo andro dia way ary tena nazy denariray le niasa farany tsika zany mety tena mahazo be deaibe mety mifandona izy lazao kely ny akaikinao hoe mihoatra ny atsika hoe dia lasa n'izay zany dia nijery izy firy mirahalahy ay efa memazo tonga teo amin'ny toriny amin'izay denariray dia ozy izy memenina hoe fa ahoana kosa zay niaritra amin'ny masoandro hatry ny narainy andro dia denariray monja nomenao anay tahaka ireo niasa oraray dia ozy izy lay tompon'lay tany hoe risakaiza tsy mba tsy marina fa denariray mifanarahantsika hatry ny narainy andro fa za ve tsy libra nome zay tiako omena amin'ity fananako ity ka na omeko denari 10 ary le niasa diniray ka ianao ajanontsika denariray diso ve satria manao zay tiako amin'ny fananako zay fanarahantsika ihany nomeko marina ny azy aloha sady diso marina ny azy fa le ray no nanao kajy tao anatin'ny saina zao mifandehany dia zao mifandehany mandehanao zy izy etony ianao amin'le lioka toko 7 dia zao kosa zavatra lazainy hoe rehefa avy niasa rehefa navita ianareo izy aminareo izy no manena moa manana mpiasa manana mpanompo dia iteny aminy rehefa avy niasa hoe petrapetraha ianao miala sasatra tsy zay ozy izy mifandehany fa manompo anareo izy aloha dia zay izy vao mahazo sakafo ary rehefa azo ny sakafony rehefa azo ny momba azy rehetrarehetra dia tsisy antony tokony isoranareo azy satria zay tokony ho nataony ihany ny nataony eto zany dia misy fametrahany Jesosy Kristy andra olombelona eo amin'ny toerana tokony isy azy satria misy fotoana raha olombelona dia mihevitra mihoatra no zay tokony ho heveriny misy fotoana izaho olombelona dia mihevitra ny tenako fa tokony ahazo mihoatra kokoa satria izaho nanao an'izao satria izaho nanao anitsy satria izaho nanao andro satria izaho manompo misimisy satria izaho tsy miraty fotoam-bavaka satria izaho manome vola bebe kokoa satria izaho manadio fiangonana satria izaho manao asa be dehibe isan-karazany dia heveriko fa nohony amin'izay anton'izay dia manana toerana tsaratsara kokoa aho ary tokony ho consideren'Andriamanitra kokoa ny toerana tokony isy tsy zany ny fomba fisainan'Andriamanitra indrindra aty fanekena vaovao nisy fotoana ao anatin'ny école de ministère dia nanao toriteny ny mpianatra anankiray dia niresaka izy mikasika ny tantaran'ny Mosesy tantara Mosesy izay nanota nanambady vehivavy Kosita dia niteny azy Arona sy Miriama hoe fa ianao rery ve no iresahan'Andriamanitra no sao deverinao fa ianao rery ary zay koa nge mba iresahany tsy mety io zavatra ataonao io sisa dia tezitr'Andriamanitra dia lasa boka iza moa Miriama lasa boky Miriama zany hoe misy fiangarana ataon'Andriamanitra par rapport amin'ny Mosesy marina zany fa zay ny atao testamenta taloha Andriamanitra izay manavaka ny mpanompony na dia manao ratsy ara isôly dia niditra tao amin'ny lavajoy anankiray dia ozy izy raso ezahako tadidiana izy reny rahalahin'ny Joaby tsy tadidiko tsony hoe eo ampelatananao izy zao reraka Saoly zany avy nanenjika ny Davida le Davida enjeny ao anatin'le zoy izay ialany sasatra raha zany ao anatin'le zoy izay ialany sasatra ao Davida zany hoe raha nandroso 10 metatra izy dia hitany Davida dia ozy izy le rahalahin'ny Joab
tsy tadidiko sy anarany hoe io izy io indro izy izy omeny Jehovah eo ampelatananao ny fahavalonao. Teo izy Davida laza hoe na dia nanisy ratsy ahy ary izy na dia amono ahy ary ny antony-diany ato sanatria amiko nikasika zay voahositra Jehovah. Dia nitapahany fotsiny somotra viavin-dambany dia lasa izy niakatra tery ambony ery dia nasiony any solisoly. Sa afaka namono anao fa sa tsy amono anao zany. Misy tantara zany any amin'ny testamenta taloha zay tsy azo atao référence amin'ny testamenta vaovao. Satria ny amin'ny testamenta taloha Andriamanitra dia saro-piaro tanteraka amin'ny mpanompony. Tsy azo kitihana, tsy azo atao ninina. Misy an'izany Eli zany, Elisa mandendeha eny dia solony arainy. Nisy ankizy kely be dia be teo dia niantsoantso, mivoary lay sola, mivoary lay sola. Tezitry Elisa. Aoka isy liona nisy liona tonga dia nandramatra an'izy rehetrarehetra. Nisy olona isambotra ny Eli dia ozy izy le olona miaramila 50 lahy isambotra lehilahy antitra anankiray, ry lehilahin'Andriamanitra andao anaraka anay, ozy mimpanjaka baiko mimpanjaka, ozy Eli milaza raha lehilahin'Andriamanitra aoka isy afo avy any an-danitra hilatsaka andevona anareo, latsaka ny afo ripaka ry zalahy. Satria testamenta taloha Andriamanitra manome zavatra hafa tombon-dahiny manokana an'ireo olona ireo izay nofidiny. Fa atao amin'ny fanekena vaovao nisy fotoana nisy tanàna tsy nentinandray an' Jesosy dia ozy izy ry zalahy mpamaky baiboly angataka tahaka ny Eli va izay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevona n'io tanàna io. Non ozy Jesosy, tsy anjontsika izao. Afaka manao ansaitsika fa tsy anjony. Toy izana ny resaka. Atao anatin'ity tantara ity zany dia izao. Misy fomba fisainan'Andriamanitra amin'izay mampafantatra antsika fa ny tontolo fanompoana ato anatin'ny fanekena vaovao raha lasina bavy dia tontolo mpanompoana ao ambany fahasoavana. Ambany inona? Natao hoe fahasoavana dia zavatra tsy mérité. Nandika tsy mérité ry amin'ny teny gasy. Ohatrany hoe tsy mendrika, ohatrany hoe tsy tena mifanaraka le fehezantena. Tsy sazy. Ny tontolo fanompoana atao anatin'ny testamenta vaovao, atao anatin'ny fanekena vaovao dia Andriamanitra manao izay ataony tsy mifanaraka aminao, tsy nony aminao. Izay le tantarany Matthieu 20 teo. Tsy hoe ny asa hatry ny narainy andro ianareo dia anaraka fotom-pisainanareo, fotom-pisainako. Azonareo ve le resaka? Tsy hoe ny asa farany ianareo dia anaraka fotom-pisainanareo ny fotom-pisainako. Ka hitovy isika dia hifanaraka marindrano tsara araka ny fahamarinana izay andreafesanareo azy. Ny fotom-pisainako sy ny fomba fihevitra ihany koa. Fa ianareo manompo dia za manao izay tokony ho ataoko sy izay tiako atao ihany koa. Anatin'ilay izy. Izany hoe Andriamanitra zany mampianatra antsika ao anatin'ilay tontolo mba hipetraka eo amin'ny toerantsika isika na izy isika na iza isika. Fa tsy sambotra ny teny saika solafaka ny diako nahita fanambinana ny ratsy fanahy. Dia manao ny tenako comparaison fampitahana amin'ny ratsy fanahy hoe ahory Andriamanitra. Zany manao mihoatra noho ity. Zange ohatran'izao, zany ohatran'izao, zany ohatran'izao, zany ohatran'izao. Dia izao ve ny sahaza ho aho? Ny fiarahana amin'ny Tompo dia fahasoavana. Ny fahasoavana tsy iza zany sahaza ho anao zany fa omeny anao arak'izay itiavany azy. Nga ianao mendriky ny andray famonjena. Jereo kely ny dadanao, jereo kely ny mamanao, jereo kely ny rahalahinao dia ampitahao nareo. Dia jereo hoe inona ny namendrika anao kokoa na tonga ny sofinao mandre ny filazantsara. Samy maheno zao ianareo fa ny anao aktive ny azy tsy aktive. Fa inona nataonao mihoatra mahatonga ny sofinao aktive. Misy olona velona dia misy olona maty. Misy mpanompon'Andriamanitra velona, misy mpanompon'Andriamanitra maty tamin'ny taona 2020 zao nisy rahalahy tao amin'ny Tompo mpitony ny filazantsara tena ao amin'ny Kristy mihitsy ary tena nanolotra ny momba ny aina mihitsy. Tratra ny AVC izy dia maty. Dia za ve ampitaha azy amin'ny tenako.
hoe zaza mendrika kokoa matoa izy maty dia za velona zay zany somary tsy mipetraka tsara ny anatin'ny saitsika fa raha hitarina le fomba fisainantsika dia zay mihitsy nefa mifandehany hoe zaza mendrika kokoa iny rahalahy iny zany tsy nanompo tsara kory raha ny tenina marina matoa izy zay dia maty a fa raha ny tokony ho izy a nyvaly mifanetretena sy nyfataonan'i Jehova dia arena voninahitra ary fiainana zay ny lojika indrindra fa ny fiaran'Andriamanitra ao amin'ny fanekena vaovao ao anatin'ny fahasoavana dia tsy miankina amiko. Zay ny nambaran'i Jesosy atao anatin'ity Lioka 7:12 ity. Rehefa vitanareo zany rehetra zany na mamono tena renareo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, zay tokony nataona ihany no nataonay. Tsy nanao mihoatra izahay. Tsy nanao mihoatra izahay. Zany ny atao hoe fanetretena. Ny atao hoe fanetretena dia tsy fanambaniana tena fa fipetrahana eo amin'ny toerana izay tokony isy anao. Fametrahana ny tenako eo amin'ny toerana izay tokony isy aho. Pasternay ny Toriteny teto tamin'ny Alahady, ny anao le izy nanaraka le izy tamin'ny vitany fotoam-bavaka tany Majanga. Fa melohan'iny resaka iny le resaka trano iny zany. Fa melohan'iny ny sabotsy ariva izy nanoatra mesazy tamiko. Dia ny mesazy zavatra ifampizarantsika le izy fa mba hivelarana fa tsy hoe fanebanana inona fa miara-mianatra ao amin'ny tompo moa zany le izy. Dia ny soratany kivy aho izy kivy amin'le zavatra mitranga fa zao. Tena zavy eny tsy mendrika. Zay soratany tamiko. Tena zavy eny tsy mendrika no mahazo an'izao zavatra zao. Raha so afatsoko ianao rehefa avy eo fa tsy hivaliko mesazy dia niantso azy amin'izay zao tsy resaka tsy famendriana zany. Tsika nge hoa tsy mendrika mandrakizay. Tsisy vanim-potoana ao anatin'ny fiainanao io na ray segondra ary ka mendrika ianao. Tsisy vanim-potoana ao anatin'ny fofonaiko na ray segondra ary ka mendrika aho. Fa raha mendrika tsy mila an Jesosy, azonao ve zany resaka zany? Efa mendrika ako ataoko inona Jesosy? Jesosy nge lalana sy fahamarinana ary fiainana. Za fa mendrika ako ataoko inona lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa parfait fa mety fa za dia mijanona tsy mendrika mandrakariva ary zay ataon'Andriamanitra tsy nohony amiko fa nohony amin'ny sitrapony, nohony amin'izay tiany, nohony amin'ny zavatra izay mitranga ao anatin'ny fiainany. Ka za tsy anjarako mihitsy manomboka miditra amin'ny vetikevitra isika. Tsy anjarako mihitsy no mieritreritra hoe satria za nanao an'izao dia tokony azo an'izao ary satria za tsy nanao an'izao dia zay ny mahatonga tsy mahazo an'izao. Fa fotom-pisainantsika io dia mifantsika be ao anatin'ny zavatra izay mendrika, ao anatin'ny zavatra kadoa, ao anatin'ny zavatra karama, ao anatin'ny zavatra ino moa valikasasarana, valikatsembohana. Ka mieritreritra ihany koa isika fa rehefa tsemboka be manompo ny tompo dia mendrika fitahiana be. Dia ositsika rehefa mijoro vavolombelona rehefa niasa mafy tao amin'ny tompo. Rehefa misy olona milaza zany hoe tena nareo rangady anata inona ny tsy ambaratelo fahombiazanareo? Mila manompo ny tompo amin'ny fo rehetrarehetra. Fa misy olona manompo ny tompo amin'ny fony rehetrarehetra fa tsy mahomby. Dia rehefa diso ny fisainantsika, kivitsika avy eo, rerakitsika. Satria any amin'ny lalana tsy tokony ho izy, satria tsika mieritreritra ny tenantsika fa miankina amintsika foana ny zavatra izay ataon'Andriamanitra. Andriamanitra manao izay tiany amin'ny fotoana itiavany azy, tsy ferany zany. Zay ny tantara voalohany resaka pasternay. Ny tantara faharoa izay tena ino moa zany fanampy fotsiny, fa ny tantara faharoa izay nampatonga nazo zao afatra zao. Za moa zany amin'ny fotoana tsy ampoziny eny dia omeny ny tompo afatra. Rehefa andeha izahay dia tamin'ny alatsinainy 12 Jolay lasa teo dia ny destination voalohany zany tsy tonga dia hoe Majanga fa amin'ny Marivoay satria manga fanompoana tany. Rehefa nandeha ny ainga maraina tamin'ny 8 teo eo ny ainga tonga tany Marivoay zay amin'ny 7 teo eo dia sakafo dia natory. Efa reraka be zany nandeha adiny 2:10 adiny 10 zany dia maniala sasatra kely teny adiny 1 dia tonga tamin'ny Marivoay amin'ny 7 dia rehefa tonga amin'ny 7 dia sakafo dia atory amin'izay miakatrakatra eo amin'ny 5 eo amin'ny 10 dia efa reraka be. Dia ny ankizy sy ny vadiko tonga dia natory. Fa ao ampovoan'ny alina ao
tsy fantatra hoe natory atsasakadiny ngamba ny nadiny ray teo fotsiny ako dia mikohaka ilay zanakay farany mikohaka izy mikohaka tsy mijanona mihitsy ka izy io zany asmatika dia ilay asma ny anazy ny asma tsy le misefosefo le tsy avy miaina fa mikohaka ahoana ary ty zazy ty tsy mety mijanona mihitsy nikohakany dia miaino enona ihany aloha le zany zay amin'io tsy nitondra fanafody satria efa elaela izy tsy efa 2 mois teo izy tsy nietsika le izy dia efa tsy ao tsaina ntsony nitondra le zavatra fantolinina iny kohaka eo izy ahoana ary ty zazy ty ny tena ty maro voay ny misy aty fa tsy isy fantolinina aizy ianao ny ahitan'izany raha ty Taninarivo indray mantsy dia tonga dia hoe taty ny telefona jerena izy amin'ny pharmacie de garde dia lasa miazakazaka mitady fa tena ao anatin'ilay toe-javatra ianao tsisy ninina azonao atao tsisy na itelefona inona ny telefona raha-pitso maraina iny vao avy na itelefona ary ianao dia ianao zany hiatrika an'iny eo le zazy efa mikohaka efa ho adiny ray eo amin'izay inona ary tery tompo manomboka mikorotana ny anatin'ny saiko any amin'izay Jesosy eo fa ahoana ary zany zavatra ny inona mahatonga za fa maninona noatra zao zavatra mitranga dia miresaka amin'ny tompo eo ohatra mikorotana ny anatiko any dia niraisiko ny zaza avy eo dia nomboka mivavaka ho azy asay mianaka reriny aho sady rotsorotsiko izy ny ametrako tanany mivavaka ho azy aho sotra Jesosy vavaka ho an'ity zazy ty manomboka mampianatra amin'izay ny tompo zao lazaiko anao ianao tsy hoe mpanompoko dia afaka mangataka faveur hoe tompontsoa manokana zay le atao hoe faveur tompontsoa manokana ohatra le lehilahy ohatra le matitoko faharoapolo ty fa zao ny anatiny ny anatiko any dia ohatra zay fotomposainako amin'ny maha olombelona za manompony Andriamanitro tsy hanao vakansy iny alenay ty maro voay fa hanompo ny fiangonany tsy hanao vakansy iny alehanay aty fa mangy fiangonanao ampahery ny olona sisa rehetra dia zao ve zavatra mitranga dia zao ve zavatra miseho tokony mba sitranonao zao ty zazy ty tokony mba ohatran'izay hitanao le mitaky an'le ina moa le tombontsoakely ohatra le olona mitaky volany knaps sy ty tokony ho ty tokony zao aiza ny benefisiko ty ny anjarako ty ny ohatran'izao fa eo amin'izay Andriamanitra mampianatra hoe tsy hoe mpanompoko ianao tsy hoe manompo ahy ianao tsy hoe manao viveriny ahy ianao tsy hoe makaty ianao manao zao ty hoe makaty dia omeko an'izany any anaty fisainana any zany dia zao ohatrohatra zao le sary hoe raha-pintsotra dia tokony normal ihany hoe tena hiady mafy aminao vao mahazo zavatra raha-pintsotra le resahana dia tena tokony finoana mihitsy zay ny tokony hampaherezana azy fa za koa resahan'ny tompo hoe ianao koa tsy misy azo atao azona sitraka avy amiko raha tsy amin'ny finoana naheriny ao anatiko ao misaotra Jesosy foazinao indray ny finoko zany tairinao indray ny finoko fa tsy mahazo matoritory aho tsy mahazo mieritreritra aho hoe za tokony azo an'izao za tokony ohatran'izao za tokony omena tombo manokana za tokony karakaraina manokana za tokony omena tombotsoa fa zaka hoe zanak'Andriamanitra tahaka ny zanak'Andriamanitra rehetra ihany ary ny zanak'Andriamanitra dia tenen'ny tenin'Andriamanitra zay vavaka ataonareo amin'ny finoana dia raisinareo raisiko amin'izay le zaza vavaka amin'ny anaran'i Jesosy mijanona ny asina mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy eo zay mianaka le kohaka mitohy foana fa ny any anatiko koa me mahery ny any anatiko any satria nahazo fanambaran'Andriamanitra azonao ve zany zavatra zany rehefa miteny aminao Andriamanitra zay maha important be ny Andriamanitra miresaka aminao rehefa mahazo fanambaran'Andriamanitra ianao dia misy hery amin'izay manosika any anaty any mivavaka amin'izay anaran'i Jesosy tsy malala zany ny asma zany mahafaty tsy fantatro zany fa nisy an'le resaka iny zay nisy an'izay hoe ohatra ny tadidiko kely ary za koa kay niara nisy toe-javatra ny tranga ohatran'izany fa zay mianaka eo efa manomboka efa miakatra efa adiny 2 adiny 3 amin'ny 2 adiny 2 eo e 20 ka hatramin'ny 2 maraina eo zay fampitolona izy mikohaka za tsy manaiko koa tsisy mialy eto
fa tsy maintsy mitsahatra io naran' Jesosy mitsahatra efa elaela koa ny tena tsy nahita mirakla ozy ny tombo mila foazina kely le finoana va mitady atoritory raikitra am'izay amin'ny roa maraina tsahatra le kohaka tsy netsika tsony mandrapody amin'ny anaran' Jesosy nahita mirakla sady nahazo fanambarana zay azo saraina aminareo isika tsy misy na inona mendrika zany atao anatintsika tsy misy na ny kely ary fa Andriamanitra manao zay tiany Andriamanitra mitondra atsika tahaka fitondrana zanaka mitovy daholo ny fahitany atsika tsisy tiany kokoa tsisy mihoatra kokoa tany amin'ny testamenta taloha tsisy zanaka zany mpanompo daholo ny tany de normal be re olona ny mpanompo sy abetsaky ny asanao ny abetsaky ny karamanao zay mission anao no abetsaky ny karamanao zay ny système miaraka amin'ny mpanompo fa ny zanaka tsy mba tahaka zany ny fitondranao ny zanaka ao an-trano tsy zay mampirosotrano betsaka indrindra mahazo loka tsara indrindra hozaraina telo ny loka manomboka zao zay tsy miasa pirina zay miasa tsara enakisoa tsisy an'izany fa na ny miasa na ny tsy miasa le tsy miasa taizanao fotsiny de ahitsinao de amboarinao arak'izay fa tsy mampiova loka eo ambiliany zany tsy mampiova fitiavanao azy zany tsy mampiova ny école azy zany ka hoe satria ty mampifilafila ohatrano ampifilafilay koa ny école azy de asaiko mitaky be mihitsy zay vao omeko de ameko fandatsana matetitetika mihitsy zany toviany tsy zany ny fomba fitondrantsika zanatsika fa mitovy tantana de mitovy lenta tena ampianaran' Jesosy isika ihany koa tahaka zany mitovy aza mieritreritra ny andray tombony satria nanao mihoatra isika raha manao mihoatra de fifaliana ho atsika manao an'izany amen zara manana fahafahana manome vola mihoatra de fifaliana ho any manome an'izany satria nomen'Andriamanitra mihoatra no tahiny atsinony amin'ny fahamendrehako tsinony amin'ny fahatsarako fa zay ny sitrapony ary zay ny tiany amokarako amin'izay lalana izay de lasa manome mihoatra sara manana énergie mihoatra hery mihoatra fotoana mihoatra fafana mihoatra fahaizana mihoatra talenta mihoatra de Andriamanitra miasa ny anatiko any fa rehefa vita zany rehetrarehetra zany na namono ny tenako ary atao anatin'ilay tontolo fanompona nolotra ny aiko rehetrarehetra osy Paoly atolotodorana ny tenako meko amin'ny mahantra ny fananako rehetra fa mbola tsisy mampihoatrano ny hafa ihany zany zavatra zany sainy atao mipetraka eo amin'ny toerana tokony isy azy ianao miaraka amin'Andriamanitra io de omenanao memem-pona miaraka amin'i Jesosy ny zavatra rehetra fa tsy nony amin'ny asa izay ataontsika tsika zany vonjena tsy nony amin'ny asa izay ataontsika fa tahina ihany koa tsika tsy nony amin'ny asa izay ataontsika ary mitotrolana ihany koa isika tsy nony amin'izay nataontsika sy zay tsy nataontsika ihany koa kahaka ndray andro fandinihan-tena hoe taiza ho aiza tamin'le nangala-paiso le nandainga ary ny anton'ity problema tonga ity mety le zavatra nataoko ohatran'izao ngamba mety le zavatra nataoko tahaka ny zary ngamba de ozy izy sasany ny système ny lakile famahana sy ny fomba azona valim-bavaka ingany amin'ny alala vavaka sy fifadikanina mbola asa daholo zany rehetra zany mbola hetsika avaty amintsika daholo zany rehetrarehetra zany fa reny rehetrarehetra reny de tian'Andriamanitra ataontsika amin'ny fahafahana tanteraka araky ny resako teo manome amin'ny fahafahana tanteraka arak'izay omeny ny tompo mandany fotoana amin'ny fahafahana tanteraka ary rehefa misy olana tonga eo amin'ny fiainako ihany koa tsy voatery zany anton'izany araka le resako taminao teo kasika amin'ny pasterinay inona ny tsy mendrika nataoko tsy voatery ianao ny anton'izany de mifampahery zay rehefa aveo vita le fotoanandroany de zao ny resako tamin'izao raha tsy nandalo ny problème iny anao tsy mivoaka iny message iny message iny de misy impact any amin'olona tsy takatra saina ho any fa saingy tsy mivoaka iny raha tsy nisy ny olana
Ny anton'ilay olana zany dia tsy noho ny aminao fa noho ny amin'ireo olona izay mahita sy izay niarany sy izay nandray sy izay mety hiarany zavatra mitovy amin'izay ihany koa amin'ity herinandro ity na amin'ny tapabolana dia tafatsangana noho ny amin'ilay fijoroana vavolombelona fa tsy voatery hoe zany na ninona. Tsy voatery hoe za le tsy nanao an'izao ngamba. Mety za le taratany am-piangonana ngamba ty. Mety zany rahatea le tsodrano ngamba ty. Tsia. Zanaka isika. Menantsika maimaimpona ny zavatra rehetra. Amenna. Tsika ihany koa tokony hanolotra amin'ny momba ny tenantsika maimaimpona. Dia rehefa zay no iorena ny finoantsika dia milazanao tsy reraka tsony ianao. Tsy reraka ianao. En tout cas aloha amin'iny lalana anankiray iny amin'ny fomba fitondran'Andriamanitra. Mety ho reraka ihany ianao zany fa mba amin'ny zavatra hafa amin'izay. Fa tsy reraka mandiny tena foana, tsy reraka manamely tena foana. Dia reraka miandry kendri-tohana mivadika. Ahoana moa ilay kendri-tohana mivadika? Misy zavatra tsy mety nataoko dia miandry ihany conséquence an'io. Hoe tena le io mihitsy le nieritreretiko hoe esy anjo ao ato. Tena io ny vokatra le ohatran'izao. Tena io vokatra le variana ny jery film Andriamanitra fona aminao. Tokony vavaka tena henoko mihitsy ny asan'ny tompo tany epoko tany ndana vavaka vomaika ihany any jery film teo. Tena apoteko i tele io rehefa avy ihany manimba amin'ny fiainako. Zoanao manimba le tele aloha fa tsy zany mandamina ninninna. Fa isika dia omen'Andriamanitra maimaimpona. Tsisy fahamendrehana afa-ty amintsika. Tsy mendrika foana isika. Zay le ambara eto amin'ity Lioka 7:12 ity. Vitanareo zany rehetrarehetra zany. Dia ahoana ozy izy? Lazao foana. Mpanompo tsy maso ihany izay. Mpanompo tsy maso. Zay tokony nataona ihany no nataona. Avy namoaka vola, mpanompo tsy maso ihany izay. Avy nandany hery, mpanompo tsy maso ihany izay. Avy nitety amin'ity vazamototra rehetrarehetra ity. Nanao asa fitoriana, nangona olona be dia be, nanao an'izao. Niaritra fanenjehana, niaritra fanaratsiana. Mpanompo tsy maso ihany izay. Tsisy tombony tokony ho azonay mihoatra noho ny hafa. Fa raha omen'ny tompo izay, mikoka eo anatrehany dia mankasitraka. Rehefa tsy mahazo, misaotra Jesosy. Mpanompo tsy maso ihany izay. Amenna. Rehefa zay fotom-pisainanao tsy manantena izay tsy nampanantenain'ny tompo. Iza matadidy azay afatra izay le efa talohaloha. 2000 tsika niaina zany ho verina tapoka le 2016 amin'izany niakatra hoe aza manantena izay tsy nampanantenain'ny tompo. Fa rehefa ny olona manantena izay tsy nampanantenain'ny tompo, kivy ah. Inona ny tsy efa nataoko? Niady mivady mihitsy ary tao an-trano. Fa tsy hitakory izay valiny. Satria ianao manantena izay tsy nampanantenaina. Fa rehefa miaina ao anatin'ny fahasoavana ianao dia mandray maimaimpona ny zavatra rehetrarehetra. Dia zanakadala nge tena tsy miendrika mihitsy. Avy ny andro kisolany tany fananandrainy, mody eo n'izy avy eo vonoina ny ombina fa. Ahoana kosa moa tsy hampialina le zokiny. Tsy lojika tsotra zao za endry tsara atao tanàna tsy ny vonoina na ny osy ary. Na ny rambon'omby ary tsy tapaka mba nierahako ny faly tamin'ny sakaizako. Tonga avany le anankiraika alaty avy nanondrana lany daholo fanana ny dada rehetrarehetra. Vonoina hono ny ombina fa omena azy le akanjo tsara tarefa mimpirina hatr'izay. Nasiana peratra ny tanany, nasiana kapa ny tongony. Zany rehetrarehetra zany nomena azy satria izay Andriamanitra. Satria izay ny fahasoavana. Dia miaina ao amban'ny fahasoavana. Fa rehetra tsy te hiaina ao amban'ny fahasoavana ianao fa te hiaina ao amban'ny merity. Dia miomana fa hita faisana ianao isak'izay mihetsika rehetrarehetra. Zany inge zanak'Israely io. Vao manota kely tsy maintsy manomakomana indray. Tsy maintsy hisaraka amin'ity ondry lakeliko ity indray aza. Vao manondrako tsondrana tsy maintsy mandeha indray voro mailala zany. Ty efa mba namboamboarina ny karakaraina endrasana ny pasika vao hoanina. Tsy nahandro pasika akory fa tratra le fahotana teny tsy maintsy aloha ny vidim-pahotana. Zay rehefa tsy ao amin'ny fahasoavana. Fa rehefa fahasoavantsika dia mandray maimaimpona ny zavatra rehetra. Amenna. Ka aza variana fotsiny mitoloka ao anatin'ilay tombontsoa izay tsy zany mantsy fotom-pisainantsika ty. Le tombontsoa tsy azontsika hitomanitsika fa rehefa tenena amin'izay tsika ianao koa nge tokony nandohan'le vidin'le anao ohatra zao fa angamo dia ohatr'izany ty fiarana amin'ny tompo ty e.
satria zay le équilibre ka rehefa manao tsara ianao dia mahazo cadeau dia rehefa manao ny ratsy ihany koa ianao zany dia miomana ny amin'ny sanction zay ngeny ny zanak'Israely raha mihaino sy makatòa ianao dia mihinana vokatsoa raha mandasy mihodina ianao dia lanin'ny sabatra hotahiny ianao any an-tsaha hotahiny ianao an-tanàna fa misy valiny le izy ho voaozina ianao an-tsaha ho voaozina ianao an-tanàna fa ny kristianina moa zany fetsifetsy dia ny azy le hotahina ihany ny azy fikiriny tsy mbola nahita mihitsy atao ny-tokantranon'olona ka hoe eto hotahina ianao any an-tsaha dia eto ho voaozina ianao an-tsaha tsisy manao an'izany le hotahina ihany eo ary ampidirinao hoe sory eo io aika tadiozona aminy an'ile hotahina io mety tsara amintsika io ka zay ny équilibre ka fa rehefa mifahasoavana ianao ny hetsika ataonao rehetrarehetra dia tsy mifanaraka amin'izay ny azonao ary le fahadisoana ataonao ihany koa tsy mifanaraka amin'izay ihany koa ny kapoka azonao fa tsika dia ahitsy ny tahaka ny zanaka fotsiny ihany aleoko miaina ohatran'izay aleoko mifaly ohatran'izay tsy hoe fanararotana akory hoe mahazo manao zay tiana atao zany ato fa aleo mifaly ohatran'izay misaotra Andriamanitra ny amin'izay fitondranao rehetrarehetra ka mahazo fitahiana androany tsy andindinika tena le ohatr'izao ny nazokaninika averintsika indray ny amin'ny tapabolana hitatsika ny lalana ka izorana dia avy eo indray nisy problema tsy amerina intsony afa ty zay ny nahatonga an'iny ohatran'izay tsy fahasoavana amen lazao kely le namanao ao ambany fahasoavantsika aza mitady mihoatra hoe amen tao hitsangantsika dia hivavaka hiresaka amin'ny tompo samy misaotra ny tompo fa na mbola tsy mahazo fitahiana renao ny raha ny Kristy ampy tsara mihitsy raha ny Kristy efa fifaliana be ary nomeny atsika ny fiainana mandrakizay efa nomeny atsika tsisy ninina nataontsika hamendrika an'izany na ny omaly na ny androany na ny oratra zay tsisy ninina fa dia nomeny atsika maimaimpona avokoa zany rehetra zany na hifaly sy ravoravo dia hivavaka ankehitriny arak'izay taritan'ny tompo atsika raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo